Manolotra ny arahaba tompoko. Ia malefaka indray ny varatraza ho amin'ny rahampitso sy ny talata fa iverina azo vahana tsikelikely izay manomboka amin'ny alarobia ho avy izao. Vokatra izay indrindra dia saika miamaina aloha amin'ny ankapobeny ny andro amin'ny faritra maro eto Madagasikara, any amin'ny faritra Savasy Analanjorofiny ihany no mety isy orana malefaka iserana indraindray. Azo vahana miantalana ihany koa ny zavona indrindra vao maraina amin'ny ankamaroany ny faritra maro eto amin'ny afovoantany iray manontolo. Raha makasika ny maripana indray dia mbola angatsika hatrany aloha ny alina sy ny vao maraina fa ia-mafana kosa izay rehefa atoandro, izany hoe isy fiakarankely maripana ambony indrindra ato anatin'ny roa andro avy. Mivinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina raha jerena amin'ny antsipiriany dia azo orana malefaka somary miatoato ny any amin'ny manodidina Sambava, Antalaha ary Analanjorofo. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny any amin'ny faritra Atsinanana, Alaotra Mangoro, ny ilana Atsinanana amin'ny faritra Sofia. Mety isy tandrifin-drahona iserana ihany ny vao maraina be any amin'ny manodidina ny Nosy sy Samborano. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibany toerana kokoa ingabe masoandro aorian'ny zavona na zavy tamin'ny maraina amin'ny afovoantany iray manontolo. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo orana hatrany aloha ny any amin'ny manodidina ny faritra Sava, Analanjorofo ary amin'ny manodidina ny Toamasina. Isy tandrifin-drahona amin'ny Takariva, any Nosy sy Samborano. Ny faritra hafa miamaina miandalana ny andro amin'ny ankapobeny na ibany toerana mihitsy ingabe masoandro. Mivinany maripana mifanaraka amin'izay eo amin'ny 10 hatramin'ny 24 degré zao any afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré ho amin'ny motsiraka Atsinanana ary 40 hatramin'ny 430 degré ho an'ny motsiraka Andrefana. Mivinany toetry ny andro ny talata indray dia saika miamaina hatrany aloha ny faritra maro manerana ny nosy aorian'ny ny zavona na zavy tany vao maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo. Noho ny fandalovana rindrin-drahona ao atsimon'ny nosy ao dia mety azo orana amin'ny tandrifin-drahona ny any amin'ny motsiraka atsimon'ny Madagasikara iny, torak'izay koa ny aty amin'ny manodidina Mahanoro, Marolambo, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Mpaka hatrany Taolagnaro. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny any amin'ny faritra Savasy Analanjorofo. Mety isy orana malefaka ihany indraindray ny any Antalaha sy maro antsetra. Raha ny vinany maripana mifanaraka amin'izay eo amin'ny 9 hatramin'ny 24 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré ho amin'ny motsiraka Atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny motsiraka Andrefana. Tazantsika amin'izao mafana indrindra any amin'ny manodidina Maheva tanàna sy Mahajanga, mananky hatrany amin'ny 30 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny alarobia ary namaranantsika sahady dia iverina tsikelikely eo aloha ny orana malefaka somary miatoato amin'ny motsiraka Atsinanana nosy miainga avy any amin'ny faritra Sava hatrany Atsimo Atsinanana. Andrahona na andrahona mitsitokotoko mety arahana herikerika manify indraindray ho an'ilana Atsinanana ny atotany sy ny faritra Alaotra Mangoro, mety Ipaka hatrany amin'ny ilana Atsinanana amin'ny faritra Sofia. Ny ilana andrefan'ny Madagasikara kosa dia saika hiankoka tanteraka ao anatin'ny masoandro mibalika. Raha ny vinany maripana mifanaraka amin'izay dia eo amin'ny 9 hatramin'ny 20 degré ny maripana ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 20 degré ho amin'ny motsiraka Atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny motsiraka Andrefana. Tsy dia misy fivana misongadana maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra Andrefana fa saika eo amin'ny 30 degré eo foana maripana ambony indrindra any amin'ny manodidina ny Maheva tanàna sy Mahajanga. Izay indray vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.